Fatafitra amin'ity fananan'ity ary dia nanao ny tatitry ny zava-bita ny hinandritra izay fotoana ny tantanan'izay ny ekipa mpitantana avy eo amin'ny Fédération Malagasy ny tetaranja handball ity omaly zany teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena teny Mahamasina teny any. Tonga eo faninanam-pirenena moa tsika zany amin'izao fotoana izao rehefa navita ny fifaninanana tany amin'ny zone zay zaratelo zone nord, zone est, zone sud ka ny fifaninanam-pirenena dia atao eto Analamanga manomboka ny 3 novambra ka hatramin'ny 10 mijoro eto misolitena Fédération Malagasy ny handball ny secrétaire généralany fa ny président fédération dia mamitahiraka any Turquie amin'ny fivoriany international handball eran-tany zany sehatra eran-tany. Amin'izao fotoana izao koa dia famaranana ny stage zay ataon'ny deux experts ny cadre confédération africaine de handball zany mba hananana arbitre international amin'ny fiofanana any Côte d'Ivoire izay amin'ny mois d'août 2014 fotoana ilazana ny zava-bitan'ny Fédération Malagasy de handball nandritran'izay enim-bolana eo nandraisany ny fitantanana izao ka navitana ny championnat jeune ary nisy koa fivoahana tany Djibouti tamin'ity taona ity ho an'ny cadette. Anisan'ny politika ny Fédération Malagasy de handball moa zany ny fanamboarana ireo tany ketsa na le hoe relève mba hananana équipe nationale tsara afaka mifaninana aty Afrika izay fananana ny handball malagasy hatramin'izay fa misoratra amin'ny tantaran'ny afrikana zay mba zava-bitan'ny handball malagasy hatramin'izay. Izay no mampatonga ny fiaraha-miasa mikaby dia fanifanana entraîneur zay misy 7 ary arbitre zay miisa 7 zay mifarana androany 2 novambra izao.